fotoana ny finoana. Atolotry ny fiangonana ny finoana. Alleluia. Amen. Androantsika dia hiresaka manokana ny hoe atmosfera mampitsahatra ny ranomasina mena. Atmosfera mampisaraka ny ranomasina mena. Mahainao avy ny ariny farany eriny? Zay tsy maheno dia mba mandroso kely azafady fa ho tahiny toko manokana. Mandrosoa amin'ny lalina kokoa izy. Amen. Falohany hitondrana ny afatra androany dia izao teneniko eny eo akaikinao hoe sambatra ianao tonga eto amin'ny fitoerany ty androany hoe. Dia teneniko izy hoe sambatra kokoa anefa ianao hoe raha ankatony teny. Alohany hanomboantsika amin'ny afatra dia mangataka hoe afaka finoana daholo mihitsy ilay volume ny aty aorianako rehetrarehetra fa tsy manenina. Atao 0 mihitsy na finoana fa tsy manenina satria tsy mila aloha. Amin'izay mangina daholo ilay mitabataba misofina rehetrarehetra. Amen. Tamin'ny omaly dia niresaka teto amin'ity toerana ity hoe misy fanahy manokana ao amin'ny filazantsara marika ny angatsika toko fahenina. Dia nahitatsika tantaran'ireo mpianatra izay miezaky ny mamoy sambo, miezaky ny mamoy foana izy ireo, fambaran'ny baiboly hoe toahin'ny rivotra. Dia hotsika hoe misy karazana fanahy eto ambonin'ny tany izay tena fanohana zavatra mandroso, fanohitra fandrosoana. Dia ny anarantsika hoe ahoana ny fandresena azy? Ny fandresena azy dia hoe ao anatin'ny tontolo ara-panahy dia miaraka amin'ny tompony zavatra mampatahotra, fa mba hombiazana nefa dia manome occasion Andriamanitra hanetsehana finoana. Dia hoe ato amin'izay fotoana izay hoe misaoran'Andriamanitra ianao raha ohatra ka misy fotoana omen'Andriamanitra occasion ianao ampiasainao ny finoanao. Matoa Andriamanitra manisy occasion anao ampiasana finoana dikan'izay te hanao zavatra lehibe izy ao ambadika. Fa ny olona manana tombony dia izay olona miefika amin'ny finoana. Ny olona izay manaraka ohatran'ilay opportunité, manaraka ohatran'ilay efika mba hietsehan'ny finoany ahitany voninahitr'Andriamanitra. Somora hoe ao tamin'izay fotoana izay mietsika amin'ny finoana, raha misy zavatra mampatahotra dia mietsika amin'ny finoana. Fa izaho anefa izay mietsika amin'ny finoana dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia naka ohatra iray izay angamba no lazaiko androany dia ilay vehivavy tao Zarefata izay mananjanaka, tsy manana afa-tsy koba eran-tanan'ilany, tsy diloilo indray manao fotsiny. Nefa izy Eli hoe tonga avy any lehilahy anankiray izay efa semboka be, manao ny akanjony dia hodi-biby, dia miteny aminy hoe za anaovana sakafo fa tsy ianao. Dia tamin'izay nanontany teto amin'ny toerana ity aho hoe raha misy olona tonga avy any ka miteny aminao hoe za anaovana fa tsy ianao nefa ianao tsy manana afa-tsy intsony, masaka mba hamerina tany androany. Raha ianao tamin'ny toeran'ilay vehivavy teo Zarefata tsy manana ianao fa tsy koberany tanan'ilany anaovana sakafo anao sy ny zanakao. Zanakao mbola kely. Dia rehefa avy eo ho faty ianareo. Dia misy olona avy any ohatrany hoe tsy mahazo révélation, tonga dia miteny hoe za anaovana. Dia fantaniko iza amintsika no hanao an'ilay lehilahy? Atsangamo ny tanana. Iza amintsika tsakan-daika, iza amintsika no hanao an'ny tenany fa tsy omeny ilay lehilahy? Atsangamo ny tanana. Atsangamo ny tanana e. Tsakan-daika, atsangamo ny tanana. Raha ozy ianao iny anahy kosa tsy omeko fa ny zanako no meko, atsangamo ny tanana. Dia hoy amantsy ianao tamin'izay fotoana izay tamin'ny omaly nefa hoe ao anatin'ny fiainana miaraka amin'ny tompo dia misy fotoana ianao angatan'Andriamanitra anao hetsika ara-panahy. Fa io hetsika ara-panahy io anefa hetsika finoana mamaritra ho avy ray manontolo. Izay olona miraty ny hetsika finoana izay tokony ho ataony dia miraty voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy. Fa rehefa tonga ny fotoana tokony anaovanao hetsika ara-panahy dia izaho alasaka anabavy mietse
anao zavatra Andriamanitra rehefa avy eo. Amena. Androso atsika androany tsika dia hiresaka n'ilay rivotra iray faharoa. Ny rivotra iray taminao ma dia hoe ilay rivotra manohitra fandrosoana. Fandroany kosa tsika dia hiresaka ilay rivotra na ilay atmosfera manokatra ranomasina mena. Aveko ilay rivotra na hoe ilay atmosfera manokatra ranomasina mena. Aza matahotra ianao amin'ny herinandro hoe mahazo micro kely eto. Mena. Exodus 4:10 no raisitsika. 2:5 ka hatramin'ny 2:20. Atmosfera manokatra ranomasina mena. Zay no rahantsika androany. Eno tsara fa sarobidy ny afatra. Exodus 4:10 2:5 ka hatramin'ny 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary ingao dia ianao dia hahinjiro ambony ranomasina mena ny tananao, ka sarao ny rano dia handeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany mena ny zanak'Israely. Ary ino izao anamafy ny fony Egyptianina, ka hiditra nenjika azy izy dia ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesy ny taingin-tsoavaly. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny Jehovah rehefa ankalazaina ao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny taingin-tsoavaly. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo lohan'ny tompony Israely dia nifindaka anakeo aorinany, ary ny andraona nifindra ny ala teo anoloany dia nijanona teo aorinany. Ka tonga teo anelanelan'ny tompony Egyptianina sy ny tompony Israely dia teo ihany ny rahona sy ny fahimazinana, nefa nampahazava ny alina kosa ka dia tsy nifanantony izy roa tonta mandritry ny alina. Dia nahitsy Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy any antsinanana no nampisavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandihy tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ray masina. Aleluia. Rahalasika rabazy. Iza tamintsika teo amin'ny fiainany no mbola tsy tonga tamin'izany hoe tapidalaka le. Ary matetika ny kristianina no tena tapidalaka le. Satria ny kristianina tsy mahazo mandainga, tsy mahazo mangalatra, tsy manao zavatra hafahafa, fa tsy maintsy miandry ny tompo. Matetika foana ny kristianina ny tapidalaka le, satria tsy maintsy mandeha amin'ny lalana mahitsy sy ny lalana marina. Marina zany sa tsy marina? Rahalasika navavy efa tonga tapidalaka le kristianina dia zay izy natsoina hoe tonga eo amin'ny ranomasina mena. Tonga eo amin'ny ranomasina mena, ranomasimbe eo aloha tsy hitantsony izay atao, fahavalo nefa atoriana manenjika. Zao nefa rahalasika nabava zavatra fahamarinana. Naiza naiza toerana izay hitondran'Andriamanitra anao dia manana planina ho anao Andriamanitra. Manana planina tafavoakanao Andriamanitra. Raha tena mifikitra amin'Andriamanitra ianao dia manana planina ho anao Andriamanitra. Ohatra zao ilay tantara raha afoeziko, mbola horaisitsika hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany izy efa avy eo raha sitrapony tompo. Rehefa nivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely, dia nandeha izy dia mahita ny Egyptiana izy manenjika azy eo aoriana. Dia tonga amin'ny toerana anankiray izy, tazana Egypteria eo alohany eo ny ranomasina mena. Tsapany hoe bloqué izy. Tsapany hoe tsy afaka manao ninina tsony izy. Dia mba handeha izy nefa matahotra ny retseriny izy. Dia nefa tsy afaka mandroso izy satria misy ranomasina mena eo alohany.
dia nanomboka menimena tamin'ny Mosesy amin'izay ny olona. Hoy ny olona Mosesy fa maninona izay nentinao eto amin'ity toerana ity? Fa maninona izay no tediavinao vonoana eto amin'ity toerana ity? Fa maninona izay no tediavinao? Fa nga tsy hisy fasana tany Egypte. Fa maninona izay nentinao eto? Dia nanomboka nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy. Rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy dia namaly Jehovah-Andriamanitra maty Mosesy. Teo no izy Jehovah-Andriamanitra. Mosesy eo, nahoana nitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ireo Egyptiana ireo dia tsy ho hitantsony mandrakizay. Ho ankalazaina ary Mosesy amin'ny zavatra izay ataoko amin'ireo Egyptiana ireo. Fa Mosesy, sarao aingamo tehinao ambony ranomasina, dia sarao io ranomasina io. Nandritry ny alina iray manontolo. Nandritry ny alina iray manontolo dia izao zavatra nitranga. Rehefa nanainga ny teny Mosesy, dia nisy rivotra nitsoka Mosesy ny tenin'Andriamanitra avy any antsinanana, dia nanamaina ny ranomasina mena. Dia lasa nandiha ranomasina mena ny zanak'Israely. Nandiha tany maina izany izy tao anaty ranomasina mena. Ambaran'ny Baiboly mazava hoe ny ranomasina hozy izy izany hoe ilay sakana ho azy teo aloha, dia lasa tahaka ny hoe misy fefy avy ato rano avy ato ankavanana, misy fefy avy ato rano avy ato ankavia, tsy maintsy mandroso ihany ny zanak'Israely. Zay ve ilay izy? Raha lasaka navavy, révélation voalohany eny tsara. Révélation voalohany dia izao. Zao lazay ny tenin'Andriamanitra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Efa fantatrao fa eninao foana ilay révélation fa aveko aminao. Raha lasaka navavy io, miaraka amin'Andriamanitra tsisy mahasarera. Amen. Miaraka amin'Andriamanitra tsy misy mahasarera. Miaraka amin'Andriamanitra tsy misy miverina zany. Miaraka amin'Andriamanitra tsy misy mijanona zany. Fa amin'ny an'Andriamanitra ny lojika an'Andriamanitra dia izao: mandroso foana, mandroso foana, mandroso foana. Ny olona izay rehetra mieritreritra fa afaka mijanona izy miaraka amin'Andriamanitra dia diso izy. Ninonninona sakany eo anoloana dia amin'Andriamanitra ianao, amin'ny toerana izay hitondrany ianao, amin'ny lalana izay hitondrany ianao dia tediavin'Andriamanitra ianao mba handroso. Amen. Raha lasaka navavy, ny ranomasina mena hisokatra dia natokana ho an'ny olona mba handroso. Ny ranomasina mena misokatra dia natokana ho an'ny olona mandroso. Tsy misokatra io ranomasina mena io raha tsy mandroso ny olona. Tenenkenao kaikinao hoe tsy misokatra io raha tsy mandroso hoe. Ny ankamaroan'ny olona dia izao: tediavin'ny olona hisokatra aloha ranomasina mena ny vao handroso izy. Fa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy izany. Ny amin'Andriamanitra dia izao: lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso fa misokatra io rehefa avy eo. Raha lasaka navavy, ny fandrosoanao ara-panahy dia hamaritra ny fisokafan'ny ranomasina mena eo anoloanao. Rehefa mandroso ara-panahy ianao, rehefa manao dingana ianao mandroso ara-panahy dia hisokatra ny ranomasina mena eo anoloanao. Fa raha mbola tsy manao dingana ianao mandroso ara-panahy, tsy misokatra io. Tsy misokatra io. Tenenkenao tsy misokatra io aza andrasana hoe hisokatra aloha fiainana vao manao dingana ara-panahy. Fa mifamadika ilay izy. Ilay izy dia izao: manao dingana ara-panahy, ny dingana ara-panahy mampisokatra fiainana. Tenenkenao kaikanao hoe dingana ara-panahy hoe mampisokatra fiainana. Fa tsy mifamadika amin'izay hoe na iza mahatsiaro tena hoe bloqué ity, na misy zavatra misakana izy, ny dingana ara-panahy no mampisokatra ny fiainana. Raha lasaka navavy, révélation faharoa androany, zao lazay tenin'Andriamanitra: rehefa nanainga ny teny Mosesy dia nitsoka avy any antsinanana ny rivotra mandritry ny alina.
fa tena kely akaikinao nitsoka avy anatsinanana ny rivotra mandritry ny alina hoe rehefa nitendry teo ateo dia zay vao nataon'Andriamanitra n'izany hoe mba raisoatsainana hoe nasain'Andriamanitra nieritreritra ny zavatra nitsangana andritry ny alina aho nasain'Andriamanitra nieritreritra zavatra nitsangana andritry ny alina zany hoe rehefa nananga ny teny Mosesy akipio ny masonao hoe akipio masonao dia ino ihany zavatra teny rehefa nananga ny teny Mosesy Andriamanitra ny teny hoe zareo tenenao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia rehefa nanapa-kevitra ny handroso Mosesy ny zanak'Israely dia nanomboka nisy rivotra nitsoka mafy be ilay zanak'Israely zany nanomboka tamin'izay fotoan'izay ilay atmosfera mangatsiaka maina teo tao amin'ny dezera lasa miova lasa manao hoe lasa misy rivotra na hoe airaha atao amin'izay masonao hitanao ve ilay izy nisy atmosfera nio raha lasaka anabavy eo eno tsara zao zavatra zao tsy misy zavatra misokatra eo raha tsy hovaina aloha ny atmosfera ra-panahy amen aveo koa tsy misy zavatra misokatra eo raha tsy miova aloha ny atmosfera ra-panahy lay atmosfera ra-panahy miova no mahatonga ny ranomasina meny hisokatra rehefa avy eo raha lasaka anabavy eo raha tianao hisokatra ny fiainanao hovay aloha lay atmosfera ra-panahy amin'ny alalan'ny fandrosoanao ara-panahy amen lay atmosfera mpiainana mihitsy isan'andro san'andro lay atmosfera amin'ny tontolo ara-panahinao mihitsy isan'andro san'andro mila hovanao fa rehefa miova io ho ara-panahy avy amin'Andriamanitra dia miomany ianao fa tsy maintsy misokatra ny ranomasina mena raha lasaka anabavy eo tsisy ranomasina mena misokatra raha tsy misy rivotra ara-panahy misokatra raha ao anatin'ny ady ny olona matetika dia zavatra mitranga maina izy ianao hoe tsy mahita an'izany rehefa anatin'ny ady ny olona dia mahatsiaro hoe tena maina izy maina pastera fa tandremoka lasaka anabavy fa rehefa maina be ianao raha tianao mandresy ianao ataovy aloha zay ahatonga ny rivotry ny fanahin'Andriamanitra hitsoka eo amin'ny fiainanao dia misy zavatra mitranga eo rehefa avy eo amen tsy maintsy mamboly atmosfera ra-panahy ianao na ianao le mieritreritra anao hoe maina be iny mandray izy fanapahakevitra hoe zany ndroso ara-panahy dia amorona rivotra ara-panahy vaovao ao anatin'ny ady mbola hideran'Andriamanitra ao anatin'ny ady mbola nandratra ny anaran'Andriamanitra amin'ny ao anatin'ny ady mbola tsy hiteny afa-tsy tenin'Andriamanitra fa rehefa manomboka mitsoka le rivotra ara-panahy eo amin'ny fiainanao manomboka tsapanao amin'izay misy rivotra hafa mihitsy zany misy tontolo hafa mihitsy zany mahatafiditra anazy zany amin'ny ara-panahy manomboka amin'izay fotoan'izay miomany ianao fa ny tontolon'Andriamanitra dia manao fahagagana foana rehefa avy eo fa le izy tsy maintsy ataonao aloha zay ampitsoka le rivotra ara-panahy vaovao le maina ny olona maina dia tsy manokatra ranomasina mena fa tena kely akaiky hoe ny olona maina hoe tsy mahasokatra ranomasina mena fa raha tianao hisokatra ny ranomasina mena ialao le fahamainana dia ataovy zay ahatonga n'ilay rivotra ara-panahy vaovao hitsoka eo amin'ny fiainanao avelao le izy hitsoka eo amin'ny fiainanao raha lasaka anabavy eo matoa misokatra ilay ranomasina mena dia io rivotra io zany rivotra tsy mora io tena rivotra zany laza aminao mihoatra no mitafiotra ny amafin'izany rivotra ara-panahy zany zay nentin'Andriamanitra teo amin'izany toeran'izany zay vao maina ny ranomasina mena tsy possible mihitsy hoe rivotra 40 kilomètre carré hoe rivotra ohatranyity io hoe dia mahamaina rano ve io fa matoa maina le rano dia nisy rivotra ara-panahy mafy be nitsoka teo marina sa tsy marina nisy rivotra zay nentin'Andriamanitra mafy be nitsoka teo amin'izany toeran'izany raha lasaka anabavy ny olana ny kristianina dia izao ny olana ny kristianina
teboka manaraka matahotra izy rehefa ho avy ilay rivotra mafy be avy amin'Andriamanitra. Rehefa manomboka hitsoka mafy ny rivotra avy amin'Andriamanitra dia manomboka mihevitra ny kristianina, matahotra izy. Manomboka matahotra izy, mampatahotra izany. Fa raha navavy eo, tsarova nefa. Fa rehefa miditra ianao manao an'izay ahatonga ilay atmosferan'Andriamanitra ahery ianao, dia ataovy izay ahatonga anazy ahery tanteraka. Ataovy izay ahatonga ilay tafiotra n'Andriamanitra, ahatonga anao hihetsika mihitsy ary, ahabatanao, ahavitanao amindra anao. Fa aza miolona amin'ny zavatra rivotra kely. Tena kely okikinao hoe rivotra kely tsy mahisaka ninina hoe taratasy ny voatosiky ny rivotra kely. Marina sa tsy marina? Fa raha mila fiovana ianao, raha mila zavatra vaingana ianao ny fiainanao, mila ranomasina mena misokatra ianao dia izao: mandraisa fanapahan-kevitra, hiditra ao anatin'ny atmosfera ara-panahy, dia miditra faran'izay lalina. Raha lasaka nabavy ny akamaroan'ny olona dia izao: rehefa mivavaka ny olona ka manomboka mahatapa-zavatra ao anatin'ny vavaka dia ajanony ny vavaka. Matahotra izy. Rehefa ny olona manomboka mivavaka dia manomboka miteny amin'ny fiteniny tsy fantatra izy, dia matahotra izy. Ka marina zany sa tsy marina? Ny olona rehefa manomboka mivavaka, misy fotoana ny olona ataon'Andriamanitra mivibra tanteraka mihitsy, tena miozongozona tanteraka mihitsy, dia matahotra izy ka fa manomboka miainga ilay zavatra. Tonga dia ajany ny concentration, ajany ny vavaka ataony. Raha lasaka nabavy eo, raha te ahomy ianao miaraka amin'Andriamanitra, midira lalina any anatin'ny tontolon'ny atmosfera ara-panahy. Tena midira lalina ao anatin'ny fanapahan-kevitra ao. Misy zavatra rehefa mandroso ianao ohatry ny mampatahotra izany. Fa raha lasaka nabavy eo, amin'iny fotoana iny aza mihevitra fa mivamaika mandrosoa ianao. Amen. Rehefa manomboka tonga any anatina izy ao tsaroko misy kanavavy zay na manay izy zao ny zavatra lazainy. Zaho izy izy rehefa alohany atory dia mivavaka iny dia atao drap fotsifotsy be izy ny ambany sy ny ambony. Rehefa mivavaka aho izy dia tsaroko hoe ny fanahiko tadiala atao anatiko. Ary rehefa nahazo omaly izy diala atao anatiko ny fanahiko dia mety n'Andriamanitra tsy hainy moa ny dika ilay hoe extase. Mety n'Andriamanitra ao ny extase izy mijery zava-tany ny tontolo ara-panantany. Dia zaho izy matahotra an'ilay izy aho izy dia nirapitra ataoko fotsotsony. Hainao zany tontolon'ny sain'ny olona. Ohatry zany ny olona matahotra zavatra ao ny tontolo ara-panahy. Fa raha lasaka nabavy eo, raha te handroso lalina ianao, raha te hanokatra ranomasina mena ianao amin'ny fiainanao, sahia mandroso lalina miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Sahia mivavaka. Rehefa ataon'Andriamanitra manomboka miteny amin'ny tsy fantatra ianao, vao maika teneninavy rehefa ataon'Andriamanitra manomboka miozongozona ianao, ahozongozony any. Velao iozongozona any. Mena. Rehefa ataon'Andriamanitra menjery ianao fitily ny olona hitanay. Mameta tanana amin'izay dia ataon'Andriamanitra menjery izy tsy hoe izay akory plaky azo masina. Tsy nanao an'izany izay. Fa rehefa tsapany hoe tamin'ny tsy ho zakany tsony ny vatany dia inona nataony? Miemika izy dia miemika dia ozy izy hoe petraka izy. Raha lasaka nabavy eo, fahendren'Andriamanitra no tiany hianjeranao. Raha lasaka nabavy eo, tsy misy olona atao grande opération na fandidiana lehibe ka mbola mihiratra. Fa rehefa mifandidiana zay ny lehibe dia tsy maintsy atao an'ilay antsoina hoe anesthésie générale. Fa ny olona matahotra, matoa Andriamanitra malavy olona ray, matoa Andriamanitra ataony menjera ny olona anankiray ao ambanin'ny heriny. Dikan'izay misy zavatra, misy fandidiana ataony ao zay, misy fanitsiana ataony ao zay. Fa le olona nefa matahotra hoe menjera, satria malaza hoe izay menjera ao dia misy devoly. Aiza misy an'izany? Mamakina ny bokin'ny Daniel. Fa ny bokin'ny Daniel manomboka amin'ny toko 5 hatramin'ny farany dia ho hitanao fa menjera foana Daniel.
ambany herin'Andriamanitra. Fa ny olona misy zavatra tahorana, misy fandrosoana ara-panahy tahorana. Raha tena nokatra ranomasina mena nefa ianao, aza matahotra amin'ny fandrosoana ara-panahy, fa mandrosoa lalindalina kokoa, mandrosoa lalindalina kokoa. Fa arakaraky ny androsoanao, ny ahitanao zavatra misokatra eo amin'ny fiainanao. Nenina, rehefa avy eo zao tsika hibanaka rehefa avy eo. Rehefa avy eo raha misy zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao, dia ekeo. Avelao fotsiny hoe tove tompo ao, andao e. Tsy fantatra hoe inona nitsanga rehefa avy eo, fa tena hibanaka tsika rehefa avy eo. Zay rehetra sakanao amin'ny fiainanao rehefa avy eo ianao anandrana an'izany hoe miditra lalina ao amin'ny tontolo ara-panahy zany. Miditra lalina ao anatina fiankohofana, miditra lalina ao anatin'ny teny tsy fantatra. Raha misy olona vaovao atao amintsika eto, zao teneko amin'ilay vaovao. Zao lazay ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny andro farany no sisy no andatsahako ny fanahiko amin'ny olona rehetra. Raha misy milaza aminao fa tsy misy tsonja ny teny tsy fantatra zany, dia zao mivalany tsotra be mandainga izy na tsy amin'ny fahalalana. Ny fanahin'Andriamanitra dia arotsany amin'ny andro farany. Tsy hoe farahandro androany, fa andro farany. Amin'izao fotoana ankehitriny izao dia be mihitsy amin'izay ny manifestationao hoe ny fiseho amin'ny fanahin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy nisy ary tamin'ny andro taloha, ambarako aminao, misy zavatra tsy nisy tamin'ny andro apôstôly fa afaka nisy ankehitriny. Amen. Nisy zavatra tsy nisy tamin'ny andro Daniel fa afaka misy ankehitriny satria nahoana? Ny olona rehetra izay mila ny fanahin'Andriamanitra mangetaheta dia omen'Andriamanitra ny fanahiny daholo. Amin'izao fotoana izao zany no mitrany. Amen. Ka tsika tsy miverina any amin'ny fotoana Daniel an'izay. Fa isika zao dia efa ao anatin'ny tontolo fandrotsahan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny olona rehetra. Amen. Ito ihany ary tsika révélation manaraka. Hoe amantsena hoe raha tianao hisokatra amin'ny tontolonao, ny fanokafana ranomasina mena dia fanekena ny androso miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Mandroso miaraka amin'Andriamanitra, efa manaiky ianao hoe androso miaraka amin'Andriamanitra, dia manomboka mamorona an'ilay tontolo ara-panahy ianao, ilay atmosfera vaovao, ilay rivotra mitsoka vaovao anatin'ny ara-panahy. Miditra lalina ianao, tena keraka hoe miditra lalina ianao e. Dia anomboka amin'izay ianao anokatra ny ranomasina menanao. Raha lasaka nabavy eo, enoky ety zavatra ity. Misy olona tia androso miaraka amin'ny tompo ve? Amen. Maka décision izy hoe za tia androso miaraka amin'ny tompo. Eno tsara aga, zara zavatra roa aminao farany ary. Zao lazay ny tenin'Andriamanitra. Dia nisy rivotra nitsoka ozy izy avy any Atsinanana. Tena kena fiankinao avy any Atsinanana. Raha lasaka nabavy eo, rehefa niainga avy eo Egypte ny zanak'Israely, eno tsara, rehefa niainga avy eo Egypte ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, mandalo ranomasina mena. Ampianatra anao géographie kely ary. Eno fa misy révélation izay meny tomponala izy, dia ho zarako aminao androany. Raha lasaka nabavy eo amin'ny géographie dia Egypte avy ato atsimo, dia ny Kanana avy ato atsinanana. Azonao ve ilay izy? Aveko aminao Egypte avy ato atsimo, Kanana avy ato atsinanana. Mena? Egypte avy ato atsimo, Kanana avy ato atsinanana. Zany hoe zao zany ilay zavatra nitsanga tamin'io fotoana io. Mihaino tsara ianao mihaino tsara ianao zao ilay zavatra nitsanga. Ny zanak'Israely eo anolohan'ny ranomasina mena. Ao avy ato atsimo izy. Izy andeha hiatsinanana. Zay andeha ho any amin'ny tany Kanana izy. Ao araka ohatra eo enoy ilay révélation ka lasaka navavy. Ambarany tenin'Andriamanitra fa nisy rivotra nataon'Andriamanitra nitsoka
tsy avy aty atsimo ny atsinanana. Ianao tsy avy any aorianan'ny Egyptiana, tsy avy any aorianan'ny zanak'Israely le rivotra nitsoka, fa le rivotra nitsoka dia avy any atsinanana makaty atsimo. Zay avy any aloha makaty aoriana. Zao zany ny fahamarinana rahalasakana vavy. Raha avy any atsinanana le rivotra nitsoka, zao zany ny fahamarinana. Ny tany maina voalohany dia tsy teto alohan'ny zanak'Israely fa tany ambadika. Ao marina sa tsy marina? Ny tany maina voalohany tsy teto alohan'ny zanak'Israely fa tery ambadika, tary ambadika lay sisiny ilany. Marina? Rahalasakana vavy io, fantaro zao zavatra zao. Fa raha vao manomboka manapa-kevitra eny androso ara-panahy ianao, dia efa manomboka mazavatra any ambadika any Andriamanitra. Any amin'ny tontolo tsy hitanao any manomboka manokatra Andriamanitra. Tsy hitanao le izy. Ianao eto mandray fanapa-kevitra hoe za tsy ianao azany tsony za androso ara-panahy. Ianao tsy mahafantatra kay fa any ambadika any Andriamanitra efa manomboka manokatra ranomasina mena izy. Fotoana sisa ny andrasana dia misokatra ny ranomasina mena eo anoloanao. Rahalasakana vavy io, raha androany ianao manapa-kevitra ny androso ara-panahy, fotoana sisa ny andrasana dia ahita ranomasina mena misokatra ianao anoloanao fa efa manomboka manao zavatra Andriamanitra ao ambadika ao. Ianao eto mandray fanapa-kevitra, le zavatra nefa manomboka miva. Ianao mbola tsy mahita liza miva eto anoloanao, fa nefa fanapa-kevitra ny raisinao teto nefa efa manomboka mamazavatra ao ambadika ao. Tazany masonao zavatra miva. Misy tontolo hafa, misy fivahana efa homanin'Andriamanitra ao ambadika ao. Fa izao anefa ianao eto tsy mahalala ninino. Rahalasakana vavy io, be dia be amintsika tonga eto tsy mahalala ninino io zao. Raha manapa-kevitra tokoa ianao androso ara-panahy, misy zavatra efa mivahany ambadika any. Misy asa efa mivahany, misy trano vaovao efa mivahany, misy tokantrano efa milamina, misy aretina efa fikana any ambadika any, misy fitahina efa miandry fotsiny any ambadika any, misy olona aka décision efa maky izy androany. Ianao manao hoe tompo androso ara-panahy, zavatra tsy fantatrao dia izao. Amin'izao fotoana itenenanao hoe tompo androso ara-panahy zao za milaza aminao. Misy olona maka décision an'izao hitahanao. Misy olona maka décision an'izao hamelanao. Misy olona maka décision an'izao hanampy anao. Misy olona efa mivolona an'izao. Misy olona efa kitian'Andriamanitra. Tenenkenao fikanao misy olona efa kitian'Andriamanitra. Tenenao efa misy kitian'Andriamanitra hoe ho anahy. Le izy mbola tsy tazany masonao. Za milazanao misy olona afaka mijoro vavolombelona amin'izany eto androany. Afaka mijoro vavolombelona. Niteneniko fotsiny izy hoe raiso ny décision anao. Vao ray ny décision, zavatra tsy fanta dia zao izy mandray décision manomboka mihetsika Andriamanitra any ambadika any. Mihetsika Andriamanitra any ambadika any. Ianao tsy mahita fa izao Andriamanitra nefa mihetsika. Amen. Ny fanapahan-kevitra mba handroso dia manova zavatra be dia be eo amin'ny tontolo mpiainanao. Amen. Misy rivotra ataon'Andriamanitra mitsoka efa maka fanapahan-kevitra ny androso ianao. Révélation farany androany dia androso mivavaka tsika rehefa avy eo. Ino tsara rahalasakana vavy. Zao lazay ny tenan'Andriamanitra hoe misy rivotra nataony mitsoka moa dia avy any atsinanana dia natonga tany mainany ranomasina mena dia ny avy atao varaka ozy izy misy fefy ranomasina. Tsy zay le izy. Ohatrany hoe raha eto azany avy any atsinanana misy rivotra mafy be mitsoka avy any atsinanana. Dia avy atao avaratra, avy atao amin'ny akavanako ato misy rindrina be mitsangana. Io rindrina be mitsangana io dia ranomasina. Avy atao kaviako ato koa misy rindrina be mitsangana ranomasina.
amagarako ny afatra androany ny tsara ohatrany ahoana rehefa mandroso sakafanahy miaraka amin'i Jesosy ohatrany ahoana le mampisokatra ranomasina mena dia ohatrany ahoana le fandrosoana ra-panahy bantanika aloha kakenao hoe ohatrany ahoana hoe le manokatra ranomasina mena dia ohatrany ahoana le fandrosoana ra-panahy hoe vonona-ndroso ra-panahy ve ianao zay vonona-ndroso ra-panahy tena hoe zahako zay tena mafy hoe zah zay hoe Jesosy vonona be ianao eloia ga fona fa hitodika kely amin'ilay caméra io fa ny zavatra tiako epi eran'izao tontolo izao petraka Andriamanitra ny ty anaty eo anoloana avy any antsinanana eo anoloana dia misy rivotra mitsoka mafy be manomboka maina ranomasina mena raisotsaina le izy misy rivotra mitsoka mafy be mandritry ny alina dia manomboka me maina ny ranomasina mena ao a dia mitsoka foana le rivotra dia manomboka misy fefiato me maina le ranomasina dia manomboka misy fefy mitsangana ato dia misy fefy mitsangana ato samy rano daholo androso ara-panahy amin'izay aikanao ozy izy ao Andriamanitra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia ohatr'izao le mandroso tonga dia hoe alleluia ohatr'izay ve le izy tena hoe tena sokana le ranomasina sokana le ranomasina way ndao alleluia ohatr'izay ve le izy eno tsara ohatrany ahoana ny tena fandrosoana ra-panahy fandrosoana ra-panahy ka lasaka navavy dia izao tsarovy le détail ao anatin'lay tantara le détail dia izao misy rivotra mitsoka avy any antsinanana dia mitsangana ny fefiato kavanana mitsangana ny fefiato akavia ka lasaka navavy ozy izy zaka Andriamanitra manjay zanak'Israely lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso nanapa-kevitra ny androso ny zanak'Israely za milaza aminao tsy mora mandroso amin'izany satria nahoany korofoko aminao le izy matombo sokatra io ranomasina mena io dia misy rivotra mafy be mitsoka eo ampovoany ao hitanao le fefy atao kavanana sy le fefy atao kavia raha vao tsy mitsoka mafy le rivotra dia tonga dia midiny io fefy io dia midiny io dia maty ao anatiny eo marina sa tsy marina le rivotra mitsoka eo anoloana marina sa tsy marina tena eo anoloana le rivotra mitsoka mafy be io tena milaza aminao mihoatra 200 km/h io matoy io mahasokatra ranomasina ary mety mihoatra ny 200 km/h matoy io mahasokatra ranomasina marina zany sa tsy marina raha lasaka navavy eo ohatrany ahoana fomba fandrosoana ra-panahy iza tamintsika no efa mba nandroso nanohitra rivotra ohatrany ahoana pozinao rehefa mandroso manohitra rivotra ohatrany ahoana ahoana lalàna ny raha lasaka navavy rehefa manohitra rivotra ianao mandroso dia izao ataonao farany kely ianao amin'izay miaina ny rivotra mitsoka eo aminao marina sa tsy marina ataonao farany kely ianao dia tsy misy maso mba raisotsaina hoe raha ranomasina mena vitan'io rivotra io nampisaraka azy nandritra azy fantaniko aminao ny rano amasonao ao any raha trafan'io rivotra io tonga dia may izany hoe ohatrany ahoana nypaoziny zanak'Israely nandroso tamin'io fotoana io zay tsara mitsoka mafy be le rivotra ato misy fefy rano le rivotra io tsy azo angatany hoe Andriamanitra mba atao moramora amin'ny fitsokany fa atao moramora amin'ny fitsokanyio rivotra io dia ahoana midina ny ranomasina mena fa inona tsy maintsy atao tsy maintsy miondrika mba handrosoana
dia tsy maintsy akipony maso dia zao fotsiny le baiko hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia ina natao zay le izy akipony miondrika mafy be le rivotra dia tsy maintsy miondrika ohatr'izao dia akipony maso dia mandeha tsy mahazo mandigatra maso mihitsy alasaka anabavy eo noho fa isotomantsika révélation le izy raha te handroso ara-panahy ianao a ny fanalahidy dia zao mandroso alaveugle ny fanalahidy dia zao raha tianao hiditsy ianao ao amin'le ranomasina mena sotra be mandrosoa amin'ny maso mikipy manao hoe sotra madame Fanjaka zana mahery sy madame ako manokana mandrosoa ny jambany ny olona mahasokatra ranomasina mena dia izay olona maheny fotsiny hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia akipony masony dia mandroso izy tsy afaka mandigatra ny masony izy tsy afaka sokafany ny masony satria nahoana raha vao misokatra io dia maina ny maso satria nahoana ranomasina vitany io vitan'le rivotra no mampitsoka azy voalohany raha te handroso ara-panahy ianao dia zao mandroso anjambany telekelokeko hoe mandroso anjambany hoe ny olona mahasokatra zavatra eo amin'ny fiainany dia zao olona tsy micalcule izy raha mbola misokatra ny masonao dia hicalcule foana ianao anao kajikajy ianao fa ny tompo tsy mitady anao kajikajy fa mitady anao mba handroso dia okaikinao hoe ny tompo hoe tsy mitady anao kajikajy fa mitady anao mba handroso hoe aperenao amin'ny fandroany karahanavavy eo ny kajikajy rehetra dia tsy mamelona anao fa mamono anao ainao ny ataon'ireo zanak'Israely reo mihaino fotsiny io zay izy lasa voalohany any zay feo an'le lasa voalohany pitarika any zay any ny arahana tsy te halala izy zavatra zay retraretra any ambadika any fa akipony maso dia miondrika ambany dia mandroso fotsiny zany ny olona mandroso ara-panahy tsy be calcule raha tianao hisokatra ny ranomasina menanao aza be calcule amena zay tenenin'Andriamanitra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia mandroso fotsiny ianao koa zanak'Israely reo tsy mahafantateza le ranomasina misokatra tsy hitan'ireo le ranomasina misokatra tsy afaka mandinika zany satria nahoana misy rivotra be mitsoka ao fa zavatra hitany fotsiny dia hoe lazao azy mba handroso dia izao sady manakipony masony miara mandroso fotsiny hoe ndao hoe miara mironaka zanak'Israely a ka marina sa tsy marina zay izy ny kristianina kehitriny hainao mahatonga ny fiainana tsy misokatra mihitsy le ranomasina mena tsy misokatra satria nahoana le calcule loatra asain'Andriamanitra mandrosoa ara-panahy fa micalcule izy aloha hoe ahoana ny asa ahoana ny anina za mbola biby anina za mbola nao anina kofa maninona ny anako nataoko zany za mbola manam-potoana amin'ny anina kofa maninona zany andeha monjy any sao dia lozany Jean Clio raha ohatra ka makany sarahany eo ara mandroso ara-panako saka vao tsy manaiky nyteneny sarahany eo ako zany kristianina kehitriny dia gaky izy ka tsy mahita vokatra ka lasaka anabavy eo ny fandrosoana ara-panahy dia fandrosoana anjambana amena ianao teo nilaza hoe androso ara-panahy za milaza aminao ka androso ara-panahy ianao anjambany eo tanao ray sisa nanao amena sasany be mesy sisany kalasaka anabavy eo ny mandroso ara-panahy dia anjambany miteny zavatra Andriamanitra tsy azoko hoe hitona le izy fa izao arahako le satria zay no tsy hoe mandroso ara-panahy tsy be fanontaniana tsy be safary ary ka lasaka anabavy eo teboka manaraka no mandroso ara-panahy mangina ny vavaka ainao raha ohatra ka mandroso ianao le rivotra be mitsoka matoa rivotra mitsoka io tany maina ny ao ambany eo a marana sa tsy marana
dikan'izay misy fasika be dia be koa voapitipitika ao marary io a fa zao alasikana vavy io ny mandroso akapanahy dia miaritra n'izay fasika rehetrarehetra mitefaka eny amin'ny tena mienina alasikana vavy raha ndroso akapanahy ianao dia miomana hiaritra miomana hiaritra amena ilay fiaretana sy ilay fiaviana ao anaty fandrosoana zay mahatonga anao afaka mandroso mihoatra ny ranomasina mena amena raha ianao mieritreritra ho kristianina azo any nefa hoe mandroso akapanahy dia milaza aminao hoe manangy amin'ny fahoriana ary efa mampiomana anao ako androany fa mandroso akapanahy dia mangirifily sarakoko tany Fort Dauphin zay any Fort Dauphin zay misy toekana anankiray io toekana io tonga dia misy ohatran'ny avoana be zay a ohatran'ny antsana be dia eo ambony eo a tonga dia ranomasina be eo dia lalana eo ambony eo fa rehefa mba mieritreritra anao mba hijoro eo mba hitazatazana karazana vatokely sy fasika mifatratra any aminao marary karasikana vato marary le voa vatokely sy fasika marary fa zao zay ny prian'ny fandrosoana ara-panahy prian'ny fandrosoana ara-panahy vavan'olona prian'ny fandrosoana ara-panahy mety version Jacques sy version Christ prian'ny fandrosoana ara-panahy zavatra be dia be fa izao raha tianao hisokatra ny ranomasina mena tena ho afaka amin'ny fanandevozana tokoa hoe ny fiainanao dia tsy maintsy tatazana le izy tenekeno akaiky tsy maintsy tatazana le izy amena prian'ny fandrosoana ara-panahy sy rahalasika vavy eo rehefa misy fasika be mandeha makany aminao sady miaraka amin'ny rivotra mafy be a tsy misy olanoka bava mihitsy marana zany sa tsy marana raha vao misokatra amin'ny vavanao dia inona miditra ao fasika sy vatokely rahalasika vavy eo probleman'olona misy tia handroso ara-panahy fa be resaka loatra raha tia handroso ara-panahy ianao ianaro ny mangidy manakombona vava amena mila mangidy ianao manakombona vava raha tia handroso ara-panahy fa arakaraky ny isokafan'io midira ny zavatra tsy tokony miditra ao tsy possible handroso ara-panahy ianao raha mbola be resaka tenekeno kaiky anao raha mbola be resaka ianao dia tsy handroso ara-panahy zany tsy misy olona be resaka mandroso ara-panahy zany menina amenina dafarany farany androany rahalasika vavy eo ny olona mandroso ara-panahy dia tsy maintsy manetsy teny izy amena tsy possible miatrika rivotra hoe tena possible ve sa tsy possible tena zany ndraiky mijery io internet tsy possible zany fa ny olona mandroso ara-panahy dia izao mafy be le rivotra avy eo aloha ao fa tsy maintsy miondrika ianao tsy maintsy manao zay kely indrindra possible ianao menina tsy maintsy miondrika ianao farany kely indrindra dia mandroso anjavany fotsiny ianao manetsy teny ianao fa arakaraky ny anetrenao teny no anandratana anao ndray andro any amenina mazava amitsika ve le afatra androany ny olona mahasokatra ny ranomasina menao amin'ny fiainana dia izao zay olona manapa-kevitra ny androso ara-panahy any rehefa androso ara-panahy ianao dia manomboka mamorona ianao atmosfera ara-panahy eo amin'ny fiainanao itenintenin'Andriamanitra ianao arakaraky ny androsonao arakaraky ny hitsangan'ilay rivotra ilay atmosfera vaovao vao maika tohiza anao fa tsy mijanona ianao tsy matahotra ianao rehefa manomboka amin'izay teny Andriamanitra mandroso ianao dia mandroso ianao mandroso ara-panahy zany mandroso anjambany mandroso ara-panahy zany a miaritra zavatra be dia be ny mandroso ara-panahy zany a tsy maintsy manakombona ny vavany amena mazava aminao tsara ve ny afatra androany manapa-kevitra be anao androso ara-panahy dia androso ara-panahy tagamo tanany dikan'izany zany ianao io tsy be resaka tsony zamany
vavy anefitena amizay tsy maintsy ene tsy maintsy ene amena fiafanafy a zavazoanka le zao eto ianao mandroany alahady fika androany 14 androany alahady faefatra ambinifolo ny volana aprily ianao manapa-kevitra androso ara-panahy za milaza aminao zao fotoana anapahanao evitro zao misy rivotra manomboka efa mitsoka ny mbanitsy any amin'ny sisiny lany any fa izao fotoana sisany andrasanao dia isokatra eo aminao io mena dao atsika nomboka ivavaka ankehitriny fanohany ivavahantsika tory io teny ny olona ao akaikinao ary sarao aminy afaka teo fotoana ny finoana